Lafim-baovao hafa kosa amin'ny fanatsarana ny teknôlôjia fifandraisana amin'ireo androm-panjakana, io ihany koa ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana dia nisy androany ny fivoriana izay niarahan'ireo tompony andraikitra voakasika rehetra ka fantatra fa efa tonga ao amin'ny seran'Antsamby Tomasina avokoa amin'izao fotoan'izao ireo fitaovana rehetra izay ho ampiasana amin'izany. Sulemana Elizesi Rodriguez Ahmalo no mitatra izay vaovao izay amintsika. 1,900 kilometatra ny refin'ny fibra optique tsy maintsy hapetraka amin'ny tetikasa fampivoarana ny tambazotra ny fanaraha-maso na fampifandraisana ny androm-panjakana eto Madagasikara, indrindra ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Réseau 4G no hampiasaina. Io fibra optique io dia ahafahantsika mampifandray ireo zavatra rehetra apetratsika amin'ny fanaraha-maso na koa amin'ny fampifandraisana ireo androm-panjakana samihafa. Dialog tsika réseau 4G. Amin'izao tsika amin'ny réseau efa misy antenne anankiroa anisan'ny hitanona ny filamina izay iarahan'ny gendarme, iarahan'ny polisy, akoho, ny OTE. Efa misy anankiroa izy ireo hoe eo amin'ny EBM, ANEL, hoe RCJ vato. Izy anankiroa zany mba ahafahantsika manamafy kokoa ny fanaraha-maso sy hitanona filaminana eo amintsika roapolo. Ho an'ity tetikasa ity, ny mpitandro filaminana dia omena finday misa 590 miampy fitaovam-pifandraisana fampiasa anaty fiara misa 50 hifandray amin'ny réseau manokana, hametraka caméra de surveillance misa 10 amin'ny andrin-jiro 700. Ahoana ny fomba anatanterahana andreo asa? Izavy ihany koa ireo solitenany, ireo vondrona samihafa izay voatonoko teo hiara-iasa amin'io anatanteraka. Nefa koa tsy vitany hoe fanatanterahana ihany no angatahana aminy, fa ao koa no ampianarana azy, ahafahan'izy ireo koa hitatana azy any aoriana. Ireo fanontaniana ireo no nilambaliny nandritra ny fivoriana ny tanterahana teto Alarobia ka nampandraisana anjara ny solitenany ben'ny tanàna sy ny mpitandro filaminana ato amin'ny distrika Antananarivo. Mba ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Madagasikara moderne, vina faha 1 ambin'ny folo ny filohampirenena.